Miarabantsika rehetra indray amin'ny alalan'izao horonan-tsary izao ary faly manonona ny fiadanan'i Jesosy anapaka ny ampontsika rehetra any. Ny zavatra ho zaraiko an'io dia fanontaniana izay mipetraka ao andohan'ny maro hoe inona ny zavatra miseho, inona ny fahatsapana tsapa ao anatin'ny fotoana sy ny minitra farany ialan'ny olona anankiray aina. Averiko tsara hoe inona ny fahatsapana sy ny zavatra hitan'ny olona anankiray ao anatin'ny hoe izy miala aina. Mety hoe 10 minitra io isehon'io zavatra io sy io tranga io aminazy hitany. Mety hoe 2 minitra ihany koa io. Mety hoe adiny 2 mihitsy izy io. Arakarak'ilay fiainana mitambesatra sy miseho ao anatin'ilay olona. Izay no ezahako ho zaraina amintsika fohifohy eto. Ny mpandinika dia milaza tahaka izao hoe rehefa maty ny olona anankiray hozy izy dia atsasakadiny aorianan'ny fahafatesany zany dia manomboka simba ny organe vital ny olona tahaka ny hoe vo, tahaka ny hoe aty sy ny zavatra ohatran'izany, ny tova-pisefona, ny poumon zany, ny fo, reny organe ireny zany manomboka mandalo fahasimbana. Adiny iray aorianan'ny fahafatesan'ny olona anankiray dia midina 1 degré Celsius isaky ny adiny iray ny maripanan'ny vatan'olombelona. Zany zavatra resako anao zany dia aorianan'ny fahafatesana daholo. Ary afaka adiny 2 ny calcium amin'ny vatantsika dia manomboka miraikitra, mifikitra, mikole amin'ny hozatritsika zany. Dia zany mahatonga an'ireny faty olona reny, reny fatin'olona reny mihinjitra be mihitsy, lasa mafy be le vatan'ny olona mangatsika. Adiny 2 aorianan'ny fahafatesana izay. Ary après 1 mois dia mandalo an'ilay resaka décomposition reny, lasa misy resaka, misy kakana olitra miforona amin'ny vatan'ilay olona zany hoe décomposé, mivadika nofo rehetra manomboka mivadika dia reny le miatake ny tovam-pandevonan-kanina, ny atidoha. Ajanoko ohatreo fa mety efa manomboka somary sahirana ihany ianao makasary an'izany zavatra tantaraiko izany. Mazava ho azy moa fa rehefa après 36 heures hatrany amin'ny resaka 50 heures any izay dia misy bakteria miforona zany miatake ny tova rehetra, ny cellule rehetra andehanana amin'io phase de décomposition izany hoe fipartahana io, fahampitehana io. Fa ny tena isariako ny saintsika dia le instinct farany. Hoy izy aho teo hoe mety ho 10 minitra izy io, mety ho adiny 2 ihany koa izy io, mety ho 2 minitra izy io hoe inona ny zavatra miseho rehefa ho faty ny olona anankiray. Ny zavatra miseho ry havana dia ity ambarako anao ity. Misokatra ny masom-panahin'ny olona eo. Io le ambaran'ny mpandalina ny éveil collectif hoe 3e œil. Manomboka mahita, afaka mahita ny zavatra tsy fahitany andavanandro ilay olona eo. Inona zany zavatra zany? Hita ny défile eo avokoa ny zavatra ny ainany rehetra nandritra ny androm-piainany. Fotoana fohy fotsiny zany, zany tsisy espace temps intsony fa ny défile, tena hoe mandeha antsary. Hitany eo imasony eo ny zavatra ny ainany rehetra. Raha nanao ratsy le olona dia ny défile eo masony eo zany. Ka izay no mahatonga an'ireny olona ireny raha ohatra hoe olona mpanao ratsy izy dia miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ororo be mihitsy izy ao am-pialany aina. Zavatra ray izay ny zavatra faharoa iainan'ilay olona dia ity. Rehefa misokatra io masom-panahiny io dia mahita ny destination any sahady ilay olona. Ilay fitohizana, transition hidirany ao amin'ny séjour de mort na ny fiainan-tsy hita. Io resaka séjour de mort io dia tiako vakianao ny Luka 16, tantara ny Lazarosy ilay mpanan-karena izay nanao ny tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra, nanana ny fahalemem-panahy sy ny vokatra ny fanahy sy indrindra ny Esprit Saint, ny fahadiovam-po
ihany koa zava-dehibe zany ambarako anao zany de makany amin'ilay dimension ambarany baiboly hoe tratra ny Abrahama zany hoe misantatra migote ny fahatsarana amin'ny fiainana mandrakizay izy ny mifanohatra amin'izay kosa de maka ny toeran'ilay mpanan-karena misantatra ny fijaliana mandrakizay santatry ny farimy rehetra afo tahaka ny hoe mandady po izy io zany hoe olona mbola tsy voatsara fa kosa efa ao an-trano maizina miandra ny fitsarana farany jugement dernier mot lo jerentsika zany amin'ny fotoana manaraka de io tranga io no iainan'le olona ao anatin'ny 10 minitra farany ialany aina la hoe fialana aina ry havana de tsy inona akory fa fisitahan'ny aina ifandresantsika zany resaka corps amin'ny esprit ny fanahy amin'ity vatatsika ity ity tenatsika corps métaphysique ity io aina io ny conseil an'ity vatatsika ity io no minorirany ity vatatsika ity manome sakafo conseiller manolo-tsaina hoe izao ny tokony hohanina tokony hanao sport ahatsara ny vatatsika de ifandresantsika teto zany misy ny olona mandany andro amin'ny fifohana sigara ohatra fisotroana toka satria izay le conseil omen'le sainy azy arak'ilay esprit maître ny tenany efa nijerentsika ho azany ny esprit ny maître ny tenany olona anankiray de ny esprit no mibaiko ny saina ary ny saina no manolo-tsaina ny vatan'le olona de amin'io instinct farany izay ialan'le olona ainy io zany de aspiren'ny fiainatsita lay dimension eo ambony ireo aina sy fanareo averiko tsara aspireny troan'lay dimension ambony satria zay le processus namboarin'Andriamanitra amin'ny fisitahan'ny ireo enveloppe singa anankitelo ireo satria nofa mandraha ozy ny baiboly de tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra resahako eto resahan'ny baiboly ihany koa de ny fisantaran'ny olona maty anankiray an'io dimension an'ny fiainatsy ity io de tsy inona izany fa ny séjour de mort izay transition mialohan'ny fidiran'ny olona anankiray ao anatin'ny corps incorruptible nananao ratsy izy nananao tsara izy makany amin'ny mandrakizay éternel la vie éternelle de any koa de mbola mizara roa ihany ny dimension ny fitomanina sy ny fikitrohanify ary ny Jerosalema vaovao lay paradisa soa ampanantenaina ho an'izay manao sy mandeha tsakany sy andavany mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ry havana tiako ifosika manetsiketsika atsika manaitra atsika fa sao de anao hiandra n'izay instinct farany izay vao hibebaka sao ianao hiandra n'izay image ratsy ny defile eo amin'ny masonao zay vao hiantso Jesosy fefa trop tard tsy manana soatsony ianao amin'izay satria ny ainao hibebahanao efa aspiren'ny fiainatsita séjour de mort amin'izay fotoan'izay ny vatanao tsy afaka manao ninina ntsony satria efa misitaka ao amin'le tenanao ny sainao mpanolotsainanao ary ny esprit maître ny tenanao hitantara zavatra anankiray amintsika ry havana nisy tovolahy anankiray fantatro izy io akaiky be taminah mihitsy de io tovolahy io tamin'ny vanim-potoana naprijarija sy nampatanjaka azy de tratran'irony atao hoe mpamorika sy mosavy irony ny lehilahy koa de tsy nanan'Andriamanitra ka noho izay tsy fananan'Andriamanitra izay de niatra tamin'ny tenan'ilay vorika sy mosavy ary nampanaelo rehefa tratran'io vorika sy mosavy io ny lehilahy ny tovolahy de tsy mba nisy ny conseiller anazy ny ajuster anazy hoe
misy mpanompan'andriamanitra tsara sy mahitsy afaka midélivrer anazy manala anazy ao anatin'izay fatorana zay fa de nitety mpanao ody ny lehilahy nanambady izy ary efa bevoka ny vadiny a de niteraka soamantsara ho azavaiko anao ny fahaterahan'le zaza tao anatin'ny vadiny bevoka de lehilahy miady andro manalina amin'ny fanaitainan'ny aretina sy ady ara-panahy tahaka ny ahoana le ady ara-panahy mitombo hatrany nitahotra sy ny ororo hitan'ilay lehilahy mivatana ary mitaraina izy misy manetsika ny fandrinany ny antony itenenako anao amin'izany de efa tafiditra lalina tao anatin'le fanompona sample rahalahy satria misy fotoana tena masoko zao mihitsy nahita nandidiny vatana izy arak'le fanompo-tsampy mibaiko sy mandidy azy sy ireo tompony sampy izay miimposé aminazy satria koa ilay lehilahy de efa tena tea azo fahasitranana tamin'izany kanefa nampanaelo iaho de tafiditra tany amin'ny lalana tsy izy ilay lehilahy de nytoy ny tantara rehefa teo am-pialanaina eto le sujet atsika ilay tovolahy en même temps de efa nanomboka nisy olona tsotra sy olona nanana an'Andriamanitra izay tsy de taheko eto hoe nanana ny dimension tahaka ny ahoana ny assister ny fahorian'le lehilahy de ny zara taminy isan'andro ny tenin'Andriamanitra ka rehefa teo am-pialanaina le tovolahy vokatr'ilay oziny sy ilay fanompo-tsampy efa tafiditra tamin'ny tenany ny kibony efa nibotsina be ny vatana efa simba nitaovany simba rehetra de izao ny zavatra nataony fonjeo ao izy Jesosy io le zavatra ambarako anao hoe misokatra ny maso fahatelon'ny olona anankiray ny masom-panahin'ny olona anankiray nananao ratsy izy nananao ny tsara izy de misokatra io masom-panahiny io de midefilo eo ny zavatra rehetra hitany de mahita fahatsarana sy faharatsiana izy eo fa eto ity ranamana ity de mbola conscient ka ny antsoantso izy hoe avoty a Jesosy ozy izy avoty a Jesosy ozy izy fileso amin'ny baiboly ao izy kapohy amin'ny baiboly reo olona de nahavariana ry avana rehefa afaka ny ainy rehefa nisy olona ny asa teo akaikiny de teraka le vadiny tatsy amin'ny efitrilany nampanaelo le tantara faharoa no lazaiko anao mety ametraka fanontaniana anao hoe nanahoana ary zany ny fanahin'izany lehilahy zany avitra ve satria za tsy hamaly anao tsy misy mahita ny eo akoatritsika raha tsy miprojekte makany zany hoe misy fitsambikinana makany entiny fanahy makany kanefa za te hiteny aminao ihany koa hoe tsy misy fifandraisany maty amin'ny velona mbola resaka sujet hafa daholo zany mbola tontolo ara-panahy afaka dindiantsika zany rehefa misy ny fotoana ohatra faharoa indray ty teneniko anao ty tantara tena nisy izy ty tany amin'ny faritra Fianarantsoa iny misy ramatoa anankiray izy io de mpamorika mpamosavy izy io nefa de mandray anjara amin'ny asa-piangonana de ny titre netiny itony hoe diakona itony de misy fotoana izy mivocal de tamin'izy ny vocal pasteur sendra avy nanao ny asa-piangonana de tena niteny tamin'ny pasteur izy tamin'izay fotoana zay rehefa sendra ny fanena pasteur avy nanao asa-piangonana izy andeha vocal ndao mba hiara irona aminay dadapaso izy tena mahatalanjony zany tantara zany ozy anao ahoana amin'ny mahaposible zany fa tena misy zany amin'iny faritra Fianarantsoa iny misy tena faritra tena hoe masika ny resaka ody amin'iny tsotononiko anao zany faritra zany eto Madagasikara mbola betsaka zany faritra zany ry havana izany no mila hitsangananao sy hitsanganako tsy ndriko tsara hoe selon l'autorité any tompo fa tsy hafanapo de io ramatoa io rehefa teo am-pialana ihany io le sujet atsika hoe inona ny instinct farany inona ny zavatra miseho rehefa miala inona ny olona anankiray de nahagaga tsy nety afaka mihitsy ny ainy olona io efa naharitra ray volana mahery efa manomboka loha ny tapany ambany tamin'ny tenan'le olona efa misy tova mivoaka olitra io le nresantsika tery ambony tamin'ny fampidirana hoe après un mois ny olona anankiray de misy kakana misy kakana miforona amin'ny tenan'ny olona anankiray
satria hiditra amin'le resaka décomposition izy ainsi de suite asany amin'ny 3 mois mihitsana tanteraka nofina maitso ny tarehan'ny olona anankiray ny hoditra dia mandalo an'ilay fahasimbana dia manomboka verina amin'ilay témoignage teo tsika nanomboka mivoaka olitra ty ramatoa ity dia mamangy daholo ny ray tanàna eo ihany le ramatoa mijaly eo tsy mety afaka mihitsy ny ainy dia isaky misy mamangy ty ramatoa ty dia atolo ny tanany ramatoa mpamorika ny resahako eto ramatoa mpamosavy ny resahako eto atolo ny tanany dia tsy nisy nandray mihitsy ny tanany izay na ela be ny fialany aina fa indray andro nisy nandray le tanany natolony iny dia rehefa natolon'le tanany iny ka nisy nandray dia afaka amin'izay ny ain'le ramatoa dia ny zavatra nisy nampanaelo ry havana ilay olona nandray ny tanany iny lasa mpamorika indray avy ao lasa mpandatsaka ain'olona lasa mpivoakalina ny tiako tenenina aminao amin'izany témoignage rehetrarehetra izany dia hoe inona ny zavatra miseho ao anatin'ny instinct farany ialan'ny olona anankiray ainy izay mety ho 2 minitra fotsiny mety ho 10 minitra mety ho 2 volana arak'le tantara ny raisitsika teo sy témoignage ny tsaraiko taminao teo amezako azy ry havana dia hoe miambena mandrakariva fa tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana moa ny baiboly voasoratra anay Matthieu 24:42 any vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Matthieu 24:42 mivaky tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro evin'ny tomponareo mila miambina ianao mila miambina isika rehetra safidy io ry havana fa conseil fizarana no teneniko anao sy omeko anao hoe miambena mandrakariva fa tsy andry anio instinct farany hoe midefile eo anatin'ny fahitantsika ankoatra ny tontolo rehetra raha nanao ratsy ianao dia amin'izay ianao vao hibebaka fa tsy afaka hiditra amin'izany intsony ny conscience anao fa tsy maintsy hiditra amin'ilay dimension fiaina tsy hita ce jour de mort ny olona anankiray eo raha nanao ny ratsy izy raha nanao ny tsara kosa izy dia rahabasoa rahabatsara dia raina ny tompo ka dia maranako azy averiko ihany miambena isika fa tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana ary aingana be io fahafatesan'io tampoko ry havana mino fa voaray anao ny afatra tiana ampitaina tao anatin'izay fizaraina izay mirary soa averiko farany hoe miambena mandrakariva fa tsy fantatrao tsy fantatro sy tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana izay fiambena an'izay dia miaraka amin'i Jesosy Kristy fa tsy hoe ny saina tsy hoe izaho tsy hoe ity tenako ty tsy mahefa na inona na inona io raha tsy manana an'i Jesosy Kristy tsika veloma tompoko dia tahin'ny tompo sika rehetra